Manoloana ny fandraisana ity andehan'ny fadimy amby roapolo ny fiadinan'ny tompon-daka Isatarika ety amin'ny faritra fafito an'ny taranja volleyball ity dia mitondra fanazavana mahakasika ny fikarakarana izany fifaninanana avolenta izany ny filohan'ny FMVB na ny Fédération Malagasy ny taranja volleyball Andria Mandimy Soa Jocelyn teo ihany koa ny nitondrany fanazavana mahakasika ny tsy fandraisan'ny ekipan'ny VBCD avy eto Madagasikara anjara tamin'ity fifaninanana ity. Ny fanomanana moa zany amin'izao andiany anisan'ny zava-dehibe satria efa 5 taona ny compétition zany ary eto amintsika eto dia mazava ho azy zany fa tokony isy zavatra miavaka dia miezaka izay ametraka an'izay mahasamy hafa azay ny voalohany aloha mahasamy hafa azy dia be dia be ny mpandray anjara tia tonga ty daholo zareo araka ny fantatsika fa 12 ny ekipa zany mandray anjara fa tsy 13 araka ny prévision nisy tsy embarqué ny ekipa manaraka izay eo amin'ny fanomanana ara teknika dia tena tsy maintsy miavaka foana satria fanomanana ihany koa ho andreo compétition zay andry atsika amin'ity taona ity jeux des îles en plus jeux africains zay zany andefasana club anankiray zay ny amin'iny ny tsiloza moa zany amin'ny ina moa zany hoe fikarakarana fanana ohatran'izao ny olana misy fa dia miezaka izay mahazo ohatra fotsiny ny nisan'ny délégation ndraindray latsaka ndraindray mihoatra zay dia efa mitarika olana be zay amin'ny fandaminana azy kanefany efa miravina daholo izy amin'izao tsika miteny zao ary efa tonga daholo ny délégation rehetra ny fantanina faharoa dia hoe manao mikasika ny VBCD zany marihana fa nangatahany fédération hiditra ao anatin'ny compétition zany hoe tsy d'office izy ny tao satria ny voalohany sy ny faharoa ihany no tokony mandray anjara satria tsika firenena mandray pays hôte no filazana azy mampiatrano dia nangataka izay hoe ataovy ekipa efatra dia ao anatin'izany ekipa efatra roa fanampin'izany VBCD dia nampidirina izy nefa moa zany malheureusement ny ekipa manana olana anatiny zany hoe iny olana anatiny zay tsy idiran'ny fédération fa dia hoe mizara ny mpitatana mizara ny technicienne mizara reo atleta zany na joueuse dia na ny fepitaona zay hoe réglé-nareo alohan'izao fepitaona zao fa raha tsy zany zay dia mandray fanapakevitra tsy vita moa zany amin'ny alalan'ny ady hevitra sy ny hevitra maro samihafa hijerena hoe ahoana ny tokony amana ny olana ka satria le zavatra tsy voava dia tapaka ny hevitra ny fédération fa tsy ekipa anankiray akory nandrava ny lalao ray manontolo fa dia aleo lajanona ny VBCD tsy mandray anjara.